fankahalana ve ny iainana eto, valifaty ve ny atao eto, ka eto nandeha pahorina n'le vahoaka ohatran'izay, manaova fotsiny re, fitondram-panjakana ngenareo e, manamaizy anazy ngenareo e. Ka rehefa misy olona manao tsara sy mahafinaritra ohatran'izany ve, tsy zaranareo avy ve misy manampy ohatran'izany, ataotsika hoe vonjy rano vaky eny azy, ny mpanao asa soa, mba voafetra ihany. Fa inona ny tokony hankahalana an'izany? Sa fankahalana olo-tokana mihitsy? Sa fankahalana olo-tokana mihitsy? Zay mba fanontaniana tiana apetraka. Ka rehefa izay ny tiana atao, raha hankahala olo-tokana ianao fa tsy hijery ny vahoaka, tsy hijery ny fandrosoany ty firenena ty, tsy hamita ny asa tokony nanatanterahana, tsy mivoady napetraka, tsy ampiasa ny fahefana nampindrano ny vahoaka anao a, tsaratsara angamba aloha mametra-pialana kosa e. Satria lasa tsy ho voajerinao tsony, satria olo-tokana ny ao anatin'ny sainao. Ka raha misy ny fankahalana olo-tokana mety misy, any aminareo any, nareo saminareo mifanaraha, fa aza atao sorona. Ohatran'izany ny kerehany atsimo, aza atao sorona amin'izany ny vahoaka malagasy, ary aza atao sorona amin'izany ty firenena ty. Miakatra amin'ny feo, voakapoka ny latabatra, miala tsiny tompoko. Tsy fombako an'izany izy. Fa mifijerena ny fahaizan'le hoe mpitondra firenena sy mifahaizan'le hoe mpanao politika eto amin'ity Madagasikara ty. Ay ve, misy otro-podanja be ohatr'izany, mipetraka ao anatin'ny anakary rehefa misy manao azy, tokony fiobiana ary, ny tokony ho izy, ary tokony mbola hoe akekezina ary, andao ampio zahay. Fa tsy izany ny zavatra misy, voaforona hatramin'ny resaka hoe sary efa 10 taona lasa, no amboa, ore ollo, fa resaka inony ty, ka zava. Retany rendanitra ny zany. Retany rendanitra ny zany. Zany ve ny fomba hitondrana amin'ny firenena? Zany ve ny teny atao amin'ny vahoaka? Tsy za akory may, na izany ho endry, na izany ananatra, fa mahita amin'ny maso, ary nijery nanara-maso sy nanadiady a, fa resaka fitondrana sy fitantanan-drano atao, tsy izany. Ny zavatra tiana ambara amintsika, eo anatrehan'ny toe-javatra ohatr' zao foana, dia eo amin'le toe-tsainy ny mpanao politika indrindraindrindra, rehefa mahazo ny fahefana, ka manana an'izay le atao hoe valifaty zay ao anatiny. Ny zavatra tiana ambara ary mpiaino ajaina dia izao. Tamin'ny fidy filoham-pirenena ve isika? Eto zany dia mbola mametraka foana, no hoe mbola tafapetraka ve le mbola hoe mbola fitahana indray isika? Mbola tafapetraka ve ny hoe misy mamitaka isika? Ary sao dia mba mitombina kosa le hoe tena valifaty no ampiarina, fa tsy fitiava-tanindrazana, tsy fampandrosoana amin'ny firenena, ary tsy fijerena nyity vahoaka mihitsy. Alors anga hijery zay tena, alao hijery zay manakaiky azy ny olona zay te hijery ny vahoaka, alao anasoa ny mpanao asa soa, alao hiasa zay hiasa, fa tsy midika mihitsy zany akory manala amin'ny fahefanareo. Ka zava ny resaka, tsy midika mihitsy hoe manala amin'ny fahefanareo ny anaovan'ireny olona ireny asa soa. Mialatsiny. Fa zao, nanao ny tsy nety ianao ianao ihany ny tsarainy tsy mety atao. Vola ohatrinona ny lanina, nandritra ny fotoana, ny vezivezena tany velany tany, vola ohatrinona ny lanina, anaovana zavatra etseroa, efa tenenina, misy kere any etsy, antsy kere ny any fa tsy ampy sakafo fotsiny ka, fa rehefa tsy ampy sakafo ga tsy kere. Rehefa mivarim-pananana nga tsy kere, efa tsy fisiny zany efa anoanany zany. Raha miteny hoe mitondra rano, inona ny olana amin'ny fitondrana rano mitondra ho viva? Sa le chef de région koa amin'izay fotoana zay, satria zay mihitsy ny tenin'le filoham-pirenena hoe araky ny tenin'ny chef de région teo fanana ho viva. Le fanaovana politika averina foana, le vahoaka jerena, fa tsy zay baiko ny firehana kozy.
noentina ka lasa mivily any amin'ny lalana tsy izy. Vahoaka any aminao zao ve no misy manavitra mitondra rano zay tena efa olana angeza be any atsimo ny rano ny sakafo, na ianao chef de région tokony hitsena zany ampifaliana misaotra makasitraka. Fa ianao indray mila 19 février kaiky ny filoham-pirenena de nentin'le filoham-pirenena ny teny hoe rebirebena amin'ny ao viva. Saotra an'Andriamanitra lehibe ary mbola misy olona afaka namatsy rano arak'izay mba zakany ho an'ireo olona ireo. Ianao tsy kere, zahay malagasy alao tsorina, ary malagasy mitovy amin'ireo, manana fo amampanamy tempo, miaina sy mivelona ohatr'ireo. Ka rehefa malagasy mitovy aminay tompoko no hiara amin'ny fahasahiranana sy ny fahoriana ary ny tsy fahasalamana sy ny anoanana goavana ohatr' zany, marary daholo sika rehetra. Fa ho an'izay tsy marary an'izany, tsy maninona e. Ho an'izay safidinao ny tsy marary amin'izany. Raha tonga tany ianao, naninona raha tonga de nytonga. Zavatra azoko atao eno eo ozy izy de niterahina baskety. Inona ny problème an'le any atsy miterahina baskety ve? Zay lazainareo fa kere, hoe tsy kere reo fa tsy ampy sakafo fotsiny. Anome baiko Anatananarivo afaka 2 andro. So de tare, so ihany. Fa nisy mpanao asa soa nandeha alohan'ny fotoana, nandeha am-pilaminana, tsy nizaozao, miala tsiny, niaza rehefa hoe marina sy mahitsy de zay no izy. Tsy fombako mihitsy akory. Anianina na ianina, fa malagasy atompoko miaina eto, mahita ny zavatra misy afaka mitsara sy manara-maso manadiady ny zavatra misy eto amin'ity Madagasikara ty. Meo fankely namanainy. Aoka azava. Eto zany ry mpiaino ajaina de miteny amintsika rehetra mihitsy. Raha misy manam-paniriana te anao asa soa, vonjeo, ataovy, azam-bagnana zany hoe fanomezana pahasoavana efa nanananao zany ao anatin'ny asanao. Fa zay ny hitsarana ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana amin'ny vahoaka. Eto ange dradradradraina iaina, gouverner c'est prévoir fa defa ze mihitsy defa ze mihitsy ry zareo zay ny zavatra misy. Ka rehefa tonga ny sasany nanao alohan'ny fotoana, marina fa nga marary be le hoe fitondram-panjakana zay ka misy mandingana, na hoe nisy nanao zavatra alohanay, marary be nga zany. Raha reo vahoaka ireo tsy nisaina an'izany mihitsy. Fa hita taratra zao, hita maso tamin'ny lahateny natao fa misy otropo mahatsiravina be ka io de zao ambadiky ny sahondra foana nareo raha izay ny zavatra tianareo fantatra. Ambadiky ny sahondra foana, tara lava. Inona mahatonga le tara lava? Eo tsika rehetrarehetra afaka mijery sy mamakafaka an'izany. Natao zao teny zao tompoko. Tsy fankahalana n'izany izy, fa fijerena hoe zay ny zavatra misy teto. Aza lefa any amin'ny resaka hoe sary namboarina, na sary montena, na sary firitaona lasa, fa filoham-pirenena ianao. Manana ny andraikitrao. Ara filoham-pirenena, manam-panahy. Satria tsika malagasy moa malaza kristianina, mahay mampiasa ny ohabolana sy ny fomba rehetra ary ny tenin'Andriamanitra. Za tsy teny betsaka. Maika moa, fa hoe mpikambana ao anatin'ny fiangonana, za tsy teny betsaka. Fa io na inona ataonao, ny ataonao ihany tompoko ny tsarana sy ahitana ny zavatra misy rehetrarehetra. Matsapy ianao fa tsy nety zay. Mandeha
andeana amin'ny tsaratsara kokoa e. Fa zaho amin'ny teny averiko farany ary ikapohako latabatra mihitsy oka zava fa raha tombotsoa raha olana olo-tokana atao hoe problème n'olo-tokana ny problemenao andeha matofoloha ka ametrahanao valifaty dia aza atao sorona tompoko a ny vahoaka malagasy sy ny firenena fa raha mbola izay mipetraka ao anatin'ny saina mametra felana de melata eo fa tsisy zavatra andetsony io na kely varavety ary tsy misy zavatra andeha intsony. Tsindrom-peo no nataontsika androany ry mpiaino ajaina oka zava ny resaka tsy verena ny toy zavatra ohatr' zany ka rehefa tratra ao anatin'ny olana anakay de andeha hiapanga zavatra maro samihafa voapangatra amin'ny filoham-pirenena firy mifandimby nilazaina fa 50 taona lasa tsy nisy nininona vita tena ohatran'ny mahalasa saina ihany na izazao a tsy samy teny ny hoe tsisy nininona vita nyreo filoham-pirenena rehetrarehetra ireo tsy samy teny an'izany a fa matory teo nandritra amin'ny mandazy nisy azy sy tamin'ny fepotona niasany a de niasa izy aloha eny fa na de anao io ary andre matofoloha manaja anao miasa ianao ny ametrahana anao eo fa niasa anao ny itsarana sy anarahana akaiky ny zava-misy rehetrarehetra ankehitriny nefa hita sy voapirofo ny zava-misy ho an'izay nanana fahendrena sy fahanginana toy izy ny asa soa ho an'izay nahatsapa fa nanao ny tsy mety a miovary tompoko ary zay mahatsapa fa mpitondra mana ny maizy azy filoham-pirenena fantatry zao tontolo zao le vahoaka sy firenena tompoko jerena fa aza mijery problème n'olo-tokana sy izay adinareo olo-tokana any miala tsiny miala fondro miala tsiny miala fondro ka ozy izay hoe oka zava ny resaka misy mpitondry ty fireneny ty misy vahoaka miaina eto ka hoana mbola iaino sa tsy iaintsony mbola anaja vahoaka sa tsy anaja vahoaka tsony mbola ifampepanga sa ahoana